Salama daholo tsika rehetra. Misintona lakolosy sy manao antso fanairana ho antsika rehetra izay anio satria ny firesahana lalam-panorenana izay tokony ho vahaolana hitondra fitoniana sy fandaminana indray ankehitriny no lasa miteraka zavorovoro. Dia io fikorotanana nateraky ny firesahana amin'ny federalisme io dia karazana soritra aretina fotsiny na symptôme fa lalina kokoa ny tena olana. Tokony ho fantatsika malagasy mantsy fa zany lalam-panorenana zany dia famaranana dingana maromaro na aboutissement de processus, ary mialohan'ny firesahana ny lalam-panorenana dia tokony ho jerena aloha hoe mbola misy fery tsy mikatona ve na tsy sitrana eo amin'ny fiarahamonina malagasy sy ny faritra tsirairay. Mbola misy fampihavanana tsy vita ve nefa tokony ho atao. Inona ny tanjona iraisan'ny malagasy ray manontolo, inona avy ireo soatoavina mampifandray antsika rehetra, ary inona ireo fahotana mahafaty nataony teo aloha ka ho atao fady tsy iverenana intsony. Dia rehefa voavaly sy ahitana marimaritra iraisana ireo fanontanian'ireo, izay tsika vao afaka miroso amin'ny fandiniana ampitoniana ny rafitra isan-karazana. Raha tsy izany mantsy dia sanatrian'izany dia ady amatrano eto tsika malagasy. Dia ireo dingana ny tany-tsainareo nefa efa tokony natao ny alohan'ny nahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena, fa ninina tsy natao mihitsy. Dia izay le fanorenana firenena vaovao tsara fototra, fa tsy hoe fanavaozana fotsiny ihany. Dia rehefa tsy roso amin'izay nefa tsika dia hisy krizy verimerina foana eto, ary isaky ny mafanafana raharaham-pirenena dia hisy olona anararoatra anokatra foana ireo fery izay tsy midy. Atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny eny ambony mahalala, dia azadino ny mizara-ny hafatra dia mirarisoa sy misaotra. Mbola mahakasika moa ny toedra raha nitranga teto amin'ny firenena, teo amin'ny resaka fitandrona ny filaminana sy ny resaka fakana ihany koa fandrobana izay nitranga no hitondrantsika izay fandalinana izay. Nitrangana fanafiana mantsy omaly izay fanafiana amin'ny tarpedina nataona miaramila misy 5 avy amin'ny kapsaty, ny mpiambina manokana na ministra sy ny olotsotra izay miisa 8. Mbola misy miaramila hafa ihany koa karoana omaly hatramin'ny omaly moa zany mahakasika azy ity efa voasambotra avokoa ireo rehetra ireo, ary efa betsaka ny fanambarana ny voaka mahakasika an'izany, fa hitondrantsika fanadalinana ihany zany na ny zandary na ny polisy na ny tafika dia otsoina hoe tandroka aronivozina, ary ny fitsarana kosa dia natao toerana ialofan'ny malemy sy ny osa ao anatin'ny fiarahamonina. Ny fanjakana moa izay mpitantana ny rafitra mifehy ny fiarahamonina izay manana ny fahefana faratampony ihany koa amin'ny fandrindrana sy ny fanomezana baiko sy ny toromarika amin'ireo rafitra rehetra izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny anteny meram-pirenena, rafitra mpanaramaso ihany koa izay ahitana solombavombahoaka. Mikorotana nefa ny fiarahamonina satria lasa fanjakan'ny besandry sy ny manambasy ny fampanjakana ny vola, hanindry ny fahamarinana, manarona ny rariny izay no zava-misy tsikaritra tao ao izay. Mbola mitoetra ve hoe ny andraikitra takiny ny antsoina hoe sens de l'État na ny lalan-tsainy ny fitantanana amin'ny fiarahamonina ka amerina ny tamberina any amin'ny vahoaka mpandohetra izay tokony ho tompoina fa tsy ampanompoana tompona andraikitra. Ny mpitandro filaminana voaofana anaja ny lalàna sy ny tanindrazana ho tandroka aronivozona, hiaro ny olona ny ainy ary ny fananany, ary sady mpiaro ny tanindrazana sy ny lalàna ihany koa, hiaro ny rafitra najoro ny lalàna velona mifehy ny tany sy ny firenena. Tatoato anefa dia tsy izay no zavatra misy, fa vahoaka mandady rariny manompo ny mpitondra izay no tsikaritra, ary ireo izay verina fa hanome-pahefana lasa papango ny foka ny zanaka koa raha toka natao anirona mba hiaro ny vahoaka ny ainy ary ny fananany. Dia tsy izany no misy, fa ny mifanohitra amin'izany satria ireo mpitandro filaminana dia renina niarahantsika nandre ireny zany, fa izy ireo indray no mivoaka lasa manao fandrobana etsy eroa. Tsy voizao anefa zany fa efa hatramin'ny fotoana ela ihany koa atato anatin'ny volana vitsivitsy izay. Ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao tamin'ny alalany ministera ny fiarovam-pirenena moa dia nilaza fa andraisana fepetra entitra ireo miaramila izay nanao asan-jiolahy
tamin'izany fanafiana teny ambodimita omaly zany fa mametraka fanontaniana isika efa betsaka tokoa ny fitarainana ary be koa ny karazana fanio-kevitra nitranga na avy any ivelany na avy eto andrenivohitra na eto Madagasikara miresaka ny momba ny hoe nisy perquisition maromaro nitranga teto voalaza ny teny Ambobao natao tamin'ny ben'ny tanàna teny an-toerana fa pisoloko ilay mpanao perquisition zany hoe tsy nahafantarana ny marina sy ny diso mihitsy zany ny fomba fanaovana perquisition satria mbola olona avy any anatin'ireny tandroka ary nyvozon'ireny avokoa no nanatateraka tsy kiaritra indray nefa fataria anatin'ny fihetsiketsehany zay da ny olona voalaza fa ny soloky ka andraisana fepetra mikasika an'izany fanaovana perquisition sandoka izany teny Ambobao dia varina ihany androany zany ny amin'ny hoe ity androany ity ve zany no andraisan'ny ministera an'izany fanapahan-kevitra lehibe zany sa nanahoana tokoa ireo zavanitranga rehetra tany aloha tany mbola hoentsika rehefa aveo ihany moa mikasika an'izany asa tokoa ary na misy dikany na tsy misy dikany ilay antsoina hoe tany tandalana eto amin'ny firenena tena mbola misy lalàna ve eto tena mbola manakery ve ny lalàna eto Madagasikara sa efa rava miaraka amin'ny korotana politika ny mpampiatra lalàna mantsy zao no manondrary lasa mpandika ny lalàna nefa ireo sokajy nambarantsika ireo dia sokajy samy nanao fianianana daholo melohany andraisana zany toerana izany lay sarina mizana eo amin'ny fitsarana izay manambara fa endriky ny tsy fisinina fitanilana mandala ny rariny sy ny hitsiny satria toerana natao ialofan'ny mahantra sy ny osa ary malemy ao anatin'ny fiarahamonina mety iaran'ny etraketraka sy ny tsirariny ka dia eny no toerana ialokalofan'izy ireo saingy tsy tetena izay loatra intsony no lalan-tsaina hita amin'izao fotoana izao anisan'ny mampitaraina ny maro anefa zany rehetra izany kanefa dia ny mpitandro filaminana lasa piraitendro amin'ny dahalo mamatsy fitaovam-piadiana ny jiolahy ary indraindray aza tena izy mihitsy ny jiolahy manao ny asa fanafiana tahaka an'izay nitranga hatramin'ny omaly nisy ihany koa ny fanaovana perquisition sesisesy nampimenimenina tao aloha kely tao izay tsy voady zany fombafomba sy ny lalàna satria na ny taratasy mamaritra ny fanirahana azy ireo anao an'izany perquisition zany aza dia tsy taratra tsy hita akory nampiseho ny olona anatanterahana an'izany saingy rehefa enambozonan'izy ireo ny basy dia voatery tsy maintsy manaiky ny tompotrano anaovana an'izany fisavana zay no antony fanadiadiana no tokony ho atao raha ny tena marina dia ny fitsiriana an'ireo zay heverina fa mampiaya amin'ny resaka fanakorotanana na miresaka asanjiolahy na miresaka fanafenana an'ireny fitaovam-piadiana na ihany koa any amin'ny resaka izay mety isina fanangonana an'ireny trafika na zava-mahadomelona ireny kanefa tsy izany no nitranga fa rehefa natao ny perquisition dia nipotipotehana ny fananan'olona nysotrona ny tokan'ny olona nalaina sy nyvakivakiana ny fitaovana natao an-tranon'ny olona ary tramin'ny fananan'olona aza ny robaina ny vola moa dia tsy fantatra intsony na nakaiza avokoa ny vola rehetra izay nalaina tamin'ireny fotoanandro reny misy lalàna ve mifeny perquisition sy ny fampiasana ny basy eto Madagasikara sa tena mbola gaboraraka tokoa izany satria ny perquisition zay nitranga zany dia reny ny rahana hita ireny hita teoriana vao milaza fa misy tsy ara-dalana akory ireny perquisition ireny ary tsy nirahana akory anatanteraka an'izany fa iza tokoa raha no nahatonga azy ireny anao azy ireo tandroka ary nyvozona zay natao hoe hoan'ny tanindrazana sy ny lalàna sa hoe mety hoe miaramila no nandray fahefana dia hoe any miaramila ny tany sy ny lalàna dia afaka manao zay ity natao ihany koa dia lasa état policiaire ny état fanjakan'ny besandry fanjakan'ny manambasy dia mijery hoe aiza no misy ny volabe sy ny olona hotiliana mba anaovana an'izany dia anaovana karazana hoe endrika fisavanana perquisition dia robaina ny entana sy ny fananana hatramin'ny sakafo aza dia ringana avokoa asa tokoa na misy dikany ilay hoe ireto voasambotra misa 10 reto reto miaramila reto dia misy avy eo amin'ny kapisata misy mpiambina manokana any azatsy na zaroa tompon'andraikitra eo amin'ny fahefana amin'izao fotoana izao dia mety ho azo atao daholo ve ny zavatra rehetra satria izay tokoa ve ny lalan-tsaina atao anatin'izay rehetra izay nandray rehefa isika fa misy fikaonandoa izay nataon'ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy sy ny zandary inona marina no tena nalamina tao anatin'izany makaiza ny fizotro ny raharaha fa tao lasa mivaralila ny fahitana azy ety ivelany amin'izao fotoana izao ary tsy ahita mitsinjotsony ny fandehany ny toetra raha eo amin'izay resaka filaminam-bahoaka izay crise vocationnelle
zay no mety misy eto Madagasikara. Lay crise vocationnelle dia karazana hoe lay antso mihitsy ve tsy fantatra lay olona izay napetraka tamin'ny toerana, fa ohatrany hoe napetraka fotsiny tamin'ilay toerana izy dia tsy fantany ny andraikitra sy ny lanjany zany toerana misy azy zany, fa ohatrany olona tsy nantsona ho amin'ilay toerana amin'ny andraikitra izay sahaniny amin'ny asa fanompona ny tanindrazana sy ny firenena no mipetraka amin'izany toerana zany, dia lasa mivaralila tokoa ny asa manandraikitra izay sahaniny reny olona ireny. Ny tantaratra moa dia lasa manjaka ihany koa ny fitiadavana ny vola sy ny fikarohana ny vola, ary lasa lara-piamehana mihitsy aza mibahana ao anatin'ny sainy izay nomena andraikitra ny resa-bola, zany hoe ny malety no tena everina fa miteraka n'izany rehetra izany, na ny kolikoly na ny fandrobana, zany hoe misy olona te anakarena aingana satria ve hoe atao misy olona niaraka tamin'izy ireo ihany de tena aingana de aingana tokoa ny milara izay tonga any atokantranon'izy ireny. Ny sehatra maro moa de mety ho tratran'izany avokoa, samy manao fianianana nefa na ny mpitsabo na ny mpitsara na ny mpitandro filaminana fa na ireo sehatra hafa ihany koa aza dia saika tratra ny tontony tranga itony, zany hoe tratra n'ilay crise vocationnelle na ilay hoe crise tsy fahafantarana akory ny antso izay ametrahana azy ireo eo amin'ny andraikitra izay sahaniny. Ary tsy mahagagantsika loatra moa zany rehetra izany satria samy manana ny antso ny antsona azy ny tsiraray araka ny fampianarana sy ny fianarana zay ny ratoviny, araka izay andraikitra izay tokony ho sahaniny, arakaraka ihany koa an'izay mari-pahaizana ananany, dia izay no ametrahana azy amin'ny karazana toerana samy hafa. Mahita indray isika zao ohatra hoe mety misy tokoa mpanao gazety dia lasa mpanao politika, de rehefa any amin'ny sehatra politika dia lasa manao ny mpanao politika tsy hoe sanatria akory ny mpanao politika ny fianarana ratsy ho an'ny mpanao gazety, fa ny fanaon'izy ireny izay efa nitsikerainy ny mpanao gazety no mbola ataony ny mpanao gazety koa rehefa tonga amin'izany fanaovana politika izany dia mihoatra amin'izay everina fa marina no atao ao anatin'izay, dia lasa mahazo tsikera de misy tokoa raha nytonga hatrany amponja vokatra zany rehetra izany. Ny polisy moa izay natao hitandro ny filaminana izay everina ihany koa ho mpanao fanadiadiana mikasika ny famotorana rehetra ny amin'ny tranga rehetra misy any anaty fiarahamonina, na mety ho asa ratsy zany na ihany koa fandaminana an'izany fiainam-piarahamonina zany, dia manjarizary lasa jiolahy na ny mpamatsy ny jiolahy, ny mpitondra fivavahana ihany koa indraindray toa tsikaritra ihany somaro mivaralila tsy any amin'izay tokony hitondrana ny ara-panahin'ny olona, fa de tena mihoatra n'izay tokoa satria tena tsy mahatsiaro tokoa ve ny antso ao anatin'izany. Raha miresaka an'izany mantsy isika dia mahatsiaro fa misy crise lalina eto amin'izay resaka fiantsona izay, noho ny fahantrana ve no miteraka an'izany sa noho ny fifaninanana amin'ny hoe tokony anakarena aingana ka mananaroatra ny vanim-potoana rehetra izay misy. Ny vanim-potoana tahaka an'izao tokoa mety mampanararoatra ny olona amin'ny lafiny zavatra maro samihafa, indrindraindrindra moa ny amin'izay rehetra mety manamanana fahefana ao anatin'izay satria tsy tena mirindra araka ny tokony ho izy zay, tsy fantatra hoe iza no mifiainiza ka na eny amin'ny arabe aza dia samy tsy mahalala ny antso arak'izay etsotsika hoe vocation zay na antso sy fitiavana anatanterahana andraikitra, fa de samy manilikilika ny mpiaramonina any anatin'ny fiaramonina rehetra any eny amin'ny arabe rehetra zay misy eny, na ny fiara izay mba any mba sitrahany be sy ny maro amin'ny tamberina andraikitra izay tokony ho azy ny fampiasana ny lalana, dia mbola voilikilika ny akamaroan'ny olona satria isaky ny 10 minitra ve sa ora iray sa ora telo dia misy mandalo ny fiara raitra izay manakisakisaka ny rehetra fa andalo tsy fantatra hoe lehibe avy aiza na lehibe inona ireny rehetra ireny, tsy maintsy mikisaka ny rehetra ary misy aza fotoana tsy maintsy miandry hatrany amin'ny 10 minitra ka hatrany amin'ny 20 minitra andalovany reny izay iverina fa manana fahefana ireny, kanefa misy ihany ny voafetra ao anatin'izany hoe ny filohan'androm-panjakana ny no voafetra ananan'izany zo izany any amin'ny lalambe, kanefa izany no zava-misy moa ankehitriny fa rehefa misalotra fotsiny ny karazana fahefana dia mihoatra n'izay ny fihetsika atao anatin'ny fiarahamonina. Ahoana ary ny tena ahitana taratra ny hoe atea anova marina isika ao anatina fanavozana na ao anatina hoe fanorenana ifotony na ny refondation, tokony ho hita amin'izany mantsy ny tantaratra ao anatin'izany ny hoe ny fitsarana dia nisy fiovana lehibe tokoa teo anivo ny fitsarana ka ny manana ny marina no mahazo rariny
enynivony izany fitsarana izany ary ny fitsarana de tena tokony araky ny rariny sy nihitsiny arak'ilay mizana izay marika famantanana manokana antony rafim-pitsarana misy eto Madagasikara ito. Ny mpitandro ny filaminana de tokony ahitana taratra n'izany ihany koa satria olona nampianarina sy ny beazina tao anatin'ny lalàna sy ny fitiavan-tanindrazana tsy tokony ohatran'izay rehefa manao n'izay asan'izay na ny mpanao politika ihany koa izay neverina fa amolavola olona anana firekevitra hitantanana fiarahamonina paikady manokana ampandrirana ny fiarahamonina mba ho tonga lafatra kokoa izany fiainany fiarahamonina izany ka mba tokony ahita zavatra tena tsara sy miova marina tokoa rehefa mandeha any amin'izany fanovana na fanavozana na fanorena fotony zany mitondra makany amin'ny tsaratsara kokoa de tokony ho hita taratra zany fa ny zava-misy dia sanatria tokoa ny zavatra mitranga ankehitriny ve ho taratry ny fisina tsy maty manota indray eto amin'ity firenena ity ary tsy gaga sika raha betsaka no miakivy ary betsaka nome somary diso fanantenana ihany ny amin'ny tranga sy ny zava-misy izay eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Lasa misy matsy ny fivoara-pefy eo amin'ireo rehetra zay neverina fa ho tandroka ary-mivozona ireo sehatra izay natao iakina ny vahoaka ireo sehatra sy ny fitantanana izay neverina fa atonga tamberina andraikitra any amin'ny mpandohetra satria ny mpandohetra ne de ny vahoaka ireo zany ny tokony hotopoina saingy ary lasa ireo indray no manompo na ny resaka anarana fotsiny aza hoe ministera ne de tokony ho fantatra mazava tsara fa ny antsoina hoe ministera nge dia fanompona toeram-panompona ny anaran'izany fa manjary tsy izay no mitranga fa manjary fanindraindrana fatahorana ary fanompotompona ny reny olona reny no zava-misy any amin'ny sehatra maro samihafa raha jerentsika fotsiny ane raha tena manompo vahoaka marina de tokony ho fitaratra ao amin'izany ny ministra japonais ny prime ministre japonais izay raha tapaka ny jiro nandritra ny 30 minitra de niondrika nandritra ny 30 minitra teo anatrehan'ny vahoaka izy satria fantany fa misy fahadisoany zany tara 4 minitra ny ministra anankiray tany Japon dia nialatsiny ampahibe maso nefa 4 minitra ny eto Madagasikara moa lasa topotopoana andraindrianina atahorany reny olona ireny ka de tsy maintsy miandry na ora iray na ora roa na ola folo na mety miverimberina raha mpitso sy rafaka pitso aza ny olona mila raharaha amin'ireny sehatra maro samihafa ireny eny fa na de any amin'ny lanonana aza de tena tsy maintsy andrasana de tonga amin'ny fiteny malagasy tokoa hoe miandry ministra miandry olo manakajy ambony de tsy maintsy miandry fa gasy atreo ny fandalianantsika tomboky lasy tombovavy ankasitrahanatsika ihany